Miarabantsika rehetra indray mpanaraka n'izao fandarana izao mivavaka isika. Ny dera ny laza ny voninahitra dia ho anao Tompoandriamanitra eo, misaotra anao indray izahay raha omenao izao fotoana izao. Ary saotra ny fialohavan'ny fanahinao masina, ahafahanay mandiny tena tokoa, ahafahanay koa miroso amin'izao toriteny izao. Dia ny voninahitra dia ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta no mivavaka izany. Amen. Dia miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana dia faly indray koa mbola mandray anjara amin'izao fampizarana tenin'Andriamanitra izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ho jerevantsika dia ny voasoratra ao amin'ny filazan'ny tsara ny Matthieu 9:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia teny izay tononontsika isaky ny manonona ny vavaka ataka nampianarin'ny Tompo isika. Misy teny fampieritrretana lalina nefa tiany Tompo omenantsika amin'izao fiandohan'ny taona izao. Toe-tsaina hoentintsika miatrika ny taona ho avy rehetra. Dia ny fehezanteny, na ny testameta, na ny fahamarinana izay tononontsika mamarana n'ilay vavaka hoe fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Midika izany fa tsy amin'ny fotoana ho avy akory na amin'ny fotoana lasa ilay fanjakana sy hery sy voninahitra, fa amin'ny fotoana ankehitriny, izany hoe isaky ny manonona ianao dia efa mino tanteraka fa efa manjaka ao aminao Jesosy Kristy, efa ny hery ny miasa ao aminao ary efa ny voninahiny ihany no anaovanao ny zavatra rehetra. Tena zany tokoa hoe misy teny somary ohatran'ny masikasika ihany fa voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Isaia 8:7-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary hoy ny Tompo, satria manatona amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza amin'ny olony, nefa palaviriny ahy kosa ny fony. Fa ny fatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Manahirana be zany teny zany ry havana. Fanamby vaovao no ampieritrretana antsika amin'izao fiandohan'ny taona izao hoe aiza ho aiza marina ny ohatran'ny fomba anjakan'Andriamanitra ao anatinao, aiza ho aiza marina ny herin'Andriamanitra ao anatinao, ary aiza ho aiza marina ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny alalan'ny zavatra ataonao. Misy tenin'Andriamanitra izay voasoratra testameta sady fahamarinana ao amin'ny Petera 2:4-20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny laza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araky ny hery izay nomen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Inona ny tian'Andriamanitra? Ny tian'Andriamanitra dia izao: te haneho ny heriny amin'ny alalanao olona izy. Ozy izy hoe mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izy zany te hampiseho hoe zay zavatra rehetra ataonao dia tiany mihitsy hoe hankalaza ny anarany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fampieritrretanao antsika zany ry havana, ny fanambin'Andriamanitra mbola mijanona, fa anjaranao no misafidy. Rehefa hiteny ianao dia tiany ilaza hiteny tahaka ny laza tenin'Andriamanitra, mampahery, fa tsy ianao indray kory ny manan-kivy, mitondra ny hafatr'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary raha manao zavatra ianao, marina fa mety manam-pahaizana ianao, mety manana ny toerana eo amin'ny fiarahamonina ianao, mety manana hoeti-manana ianao, fa zava-poana daholo zany raha izay no enteranao. Fa ny tian'Andriamanitra dia izao: miaraka manao contrat miaraka aminy. Ninona ataonao dia izao: satria ny herin'Andriamanitra ao anatinao no manao azy. Amin'izay fotoana izay dia tsy hisy fetra ny fivoarany ny anjara izay ataonao ao anatin'ny fiarahamonina, naiza naiza io satria ny andriamantsika dia tsy hisy fetra. Ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia dia misy betsaka ny hoe illimité, internet illimité, SMS illimité, antsoantsoinao illimité. Fa ny tena illimité hatramin'izay, izay efa marina hatramin'izay, dia ao amin'Andriamanitra. Fanamby vaovao ry havana nomen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity dia izao: andramoka zaho fa tsara izy,
andramo manao asa avy amin'ny heriny ihany fa ho hitanao fa ankalaza n'Andriamanitra amin'ny alalanao izy amin'ny zavatra rehetra zay ataonao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mazava ho azy dia ho tsapanao mihitsy ny dikan'izany fa azy ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Zany hoe hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha mino an' Jesosy ianao dia efa miaina ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra te hanao fanamby aminao hoe deny zao ianao dia efa fiainan-danitra dia ny etỳ tany. Raha ataontsika amin'ny fehezanteny tena tonga dia miatra mantsy ny ataka nampianaran'ny tompo dia hoe raha inay izay ny an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Mino aho fa tsy teny fotsiny zany eo amin'ny fiainanao manomboka androany fa fanamby mihitsy za aleoko miaraka amin'ny Jesosy, aleoko miaraka amin'Andriamanitra, aleoko miaraka amin'ny herin'Andriamanitra satria amin'izay fotoan'izay manana an'ilay fiadanana araka ny teniny hoe ny fiadanako no avelako anareo tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao. Dia aza matahotra, aza manahy izy zany hoe ianao tsy matahotra ianao hoe tsy manahy ianao fa tsy matahotra ianao satria izy no mandray ny toeranao. Raha ny ten'Andriamanitra moa dia hoe hiraka solon'i Kristy izahay, zany hoe ambassadeur. Zany atao hoe ambassadeur zany dia zao ianao zany efa solo tena lanitra fanahinao efa ny an-danitra. Hoy izy Paoly zay hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Zany hoe manana fiadanana foana ianao satria efa milamina ny fanahinao fa efa Kristy no miasa ao aminao manao ny andraikitra rehetra. Te anao, te ampiseho ny heriny izy, te ampiseho ny fanjakana izy, te ampiseho ny voninahiny izy. Efa marina izay fa ianao ve manaiko ampiasainy? Mino aho fa anaiko ampiasainy ianao ka hitondra rivo-baovao, tsy hitondra fiovana hoe changement fa transformation, zany hoe ampitsimbadika tantara. Mosesy rehefa nanaiky dia nivadika ny tantara izay efa namatotra ny zanak'Israely nandritra ny 500 taona. Mbola tsy tara ianao, afaka hitsimbiadika ny fiainan'ny firenena satria ianao manaiky anao izay herin'Andriamanitra ao anatinao izay mazava ho azy fa hitondra zavatsoa ho an'ny ho avy rehetra. Vavaka isika nidera ny laza voninahitra ho anao tompon'Andriamanitra eo. Betsaka ny mpanompon'Andriamanitra vidinao eto amin'ity firenena ity. Tompo, misaotra anao mampanetry tena ny tsirairay avy ka aoka ny herinao tsisy fetra, aoka ny voninahitra ao tsisy fetra, aoka ny fanjakanao tsisy fetra no anjaka amin'ny tsirairay avy ka iray saina izahay ka ho tanteraka ny teninao tompo. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako avy anetry tena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaina any an-danitra aho amela ny heliny ka nasitrana ny taniny. Izahay olonao tompo no atsonao mba hanasitrana ny taninay. Misaotra tompo, misaotra mandataka ny fanany famindrapo ka anaitra anay. Ka raha misy ny fampihavanana dia aoka ianao le tompo ny fampihavanana dia izahay kristianina no hiavana voaloha dia ho porofonao eto amin'ny taninay fa ho sitrana ny taninay ka hitondra rivo-baovao eto amin'ny firenena zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta. Amen. Dia mirary soa tahin'Andriamanitra.